Aminareo anie ny fiadanana amen amin'ity andro alakamisy 20 mars 2024 ity ravana ny anjara mofinainao antsika dia bokin'ny Daniela toko voalohany andiny fa 1 ka hatramin'ny fa 2 Daniela toko voalohany andiny fa 1 ka hatramin'ny fa 2 vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany lahatsoratra masina izany. Dia hoy Daniela tamin'ny mpiadidy izay nitendreny lehibe ny tandapa ho mpiadidy any Daniela sy Anania sy Misaela ary Azaria. Masiny ianao izao toetra afony izay mpanomponao aroka omena hanikotrana ho aminay sy rano sotronay dia oka izahana eo anatrenao nitarenay sy nitaren'ny zatovo izay mihinana ny anjara avy amin'ny hanin'ny mpanjaka arak'izay hitanao no ataovy amin'ny mpanomponao. Ary nanaiky izany teny izany izy ka nizaha toetra azy afoloana ary no mitapitra ny afoloana dia hita fa mandimandina sy matavy aza nitareny noho ny zatovo rehetra izay nihinana anjara avy amin'ny hanin'ny mpanjaka. Dia najanon'ilay mpiadidy ny anjara haniny sy ny divay hosotrony ka hanikotrana no nomena azy. Ary ireo zatovy efada ireo dia nomena Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fanendrena rehetra ary Daniela nafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofo rehetra. Ary noho ny tonga ny andro nasain'ny mpanjaka ampidirana azy dia nitilay lehibe ny tandapa niditra teo anatrehan'ny Nebokadnezara izy ary ny mpanjaka niresaka taminy ka tsy nisy hita izay tahaka ny Daniela sy Anania sy Misaela ary Azaria tamin'izy rehetra. Ka dia nitoetra teo anatrehan'ny mpanjaka izy ireo ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nanontanian'ny mpanjaka azy dia hita fa nanatombo polo eny noho ny omby asy rehetra sy ny piskidy izay tao fanjaka rehetra azy izy. Ary Daniela natratra ny taona voalohany nanjakan'ny Kiosy mpanjaka. Ray masino manamasinana anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ravana malala mampieritreritra fantatretra ny toetran'ny Daniela sy ny lamany. Ningaviana izy mba hinana ny sakafo fihinan'ny mpanjaka. Kanefa dia tsy nitinina an'izany izy satria ny sakafo izay nazatra azy ihany no nasaina mba ngaviana mba hohaniny. Rehefa nihinana an'izany anefa izy dia akoho ny agagan'ny olona niara-nonina taminy fa mainka mandimandina avokoa ny tareny ary nahazo aina sy natavy izy teo lahy. Ary izy ro telo lara teo koa izy efadara teo koa efa nomena Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy ny fahendrena rehetra ary nafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofo rehetra. Tsisy miafina tamin'ny Daniela sy ny namany izay tian'Andriamanitra atao sy trangan-javatra miseho eto amin'ity zao ity. Mba fantatro sy fantatrao ve fa eo ampelantanan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra na ny lasa na ny ankehitriny na no avy. Ka raha atoanao afaka mamakivaky ity zao ity mety izy ianao hiaraka aminay niatrairay ka ho manakizay. Eto Daniela dia nofinoan'Andriamanitra fahalalana sy fahendrena lazaina fa impolo mihoatra no na ny namany izany fahalalana sy fahendrena nanan'izany fa tsy tahaka ny an'reto omby asy sy piskidy reto. Jesosy ravana efa nitenany hoe inona nataonareo mihoatra no ny sasany koa ianatrehan'izany mety zasy ianao hiaraka amin'ilay atraitraiko manakizay satria izy ny malala ny zavatra rehetra, izy mahay ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy raha teo koa nefa niteny moa misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra va hain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra ka azonao mahay ny zavatra rehetra dia makanesa ao amin'ilay mahay ny zavatra rehetra dia saiteny koa ianao hoe ny zavatra rehetra
dia mino. Paoly apôstôly dia asany teny mihitsy hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy ka mahatonga ahy sy atonga anao tsy tapidalaka le fa afaka ndroso hatrany amakivaky ty zao tontolo zao zay feno zavatra miafina be ity sy feno fanompanopatrika aty mitezy ianao a hiaraka aminay atraiatraiko manak'izay a satria Jesosy Kristy raha zanaka na afaka anareo dia afaka tokoa anareo ary mba fantatrao Jesosy Kristy mihitsy angeno lalana sy famarinana fiainana raha tika ny teolojianina fa dia lalana famarinana ny fiainana ka mitezy ianao a mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra sy anaraka ny tenin'Andriamanitra dia hoe ny fahalalana rehetra sy fahindraina rehetra mihoatra ny olona rehetra ianao satria zay miaraka amin'ny Jesosy dia mahay ny zavatra rehetra. Amen. Sotranao izay raha eo fa tsy nafeninao anay zay ahitanay soa ka paherezo zahay hitoetra tsara amin'ilay zanakao zay efa zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra ary izy no hery sy fahendren'Andriamanitra ary tsy misy zavatra miafina ao aminy a fa ao aminy no iraketan'ny fahendrena rehetra sy ny fahalalana rehetra araka lazaina ao amin'ny bokin'ny Kolosianina 3 dia ampianaro zay tompo hitoetra tsara amin'ilay zanakao a sy hitoetra amin'ny teninao a mandehananay amin'ny fahazavan-tsaina sy ny fahalalana rehetra dia apetraka eo ampelantanao amin'ny fiainanay a dina fiainana mpitondra anay sy ny tompona anaikitra samihafa na ionivon'ny fiangonana zany ionivon'ny firenena mahitahaka ny voakanao a andeha araka ny sitraponao fa kana amin'izy moa zay fa ianao manana teny fiainana manak'izay dia sitraka ny ary vavaka hoe rainay zay ny an-danitra mamasina ny aninananao mitonga ny ny fanjakanao atao ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra menaniny anina sazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana zay meloka taminay aiza mitondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Misy fanontsinana kely a tsy Kolosianina 3 gavana le volazako tamin'ny vavaka teo a fa Kolosianina 3 alao menantsika mihitsy ny andininy soratra masina laza zany a Kolosianina 3 a ery amin'ny andininy faharoa tapany farany a sy ny fahatelo. Kolosianina 3 a andininy faharoa tapany farany a sy ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina zay an'Andriamanitra dia Kristy zay efienany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Kristy zay efienany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra ka ometeza ianao a makao amin'ny Kristy hianatra ny zavatra rehetra dia ainao a ny fahalalana rehetra sy ny fahendrena rehetra dina koa raha fahalalana dia aoka lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe fa raha fankalarana kosa dia aoka ho zaza boky ka aoka tsika tsy ho feno fankalana fa ho feno fitiavana hatrany a ary aoka ny vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe tsika amin'ny fahalalana sy ny fitiavana satria zay mitoetra amin'ny fitiavana sy tiangalahana dia tafafarinana niala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana fa zay tsy tiangalahana kosa dia mitoetra amin'ny fahafatesana tiana amin'ny fankalana tondra makana amin'ny fahafatesana. Raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'iray zanaka fanamasina ary Andriamanitra ny fanantenana ny amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny fononareo ho hitombonareo amin'ny fanantenana no ny fanamasina matoky sy ny antso anareo a satria izany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany a amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina. Amen.